Faly tafahoana amintsika indray a amin'ny alalan'izao fandaharana izao miomana iona amin'Andriamanitra ao. Amin'ny fotoana tahaka amin'izao dia fotoana mbola mafazana ny teny a mba hanamasina antsika tsirairay avy a, hanamarina antsika tsirairay avy ary dia ampitiavana sy ampanetretena no hirosoana amin'ny tokantranontsika tsirairay avy a hizarana an'izany teny izany. Ny faramasina no hiasa mahery mihoatra noho ny hatramin'izay a mba hanamasina hanamarina hanokatra ny masom-panahintsika indray izao teny izao a hampahery antsika indray eo ampandraisana ny teny ary rehefa avy mandray ny teny mba andehanantsika indray amin'ny herinandro vaovao iny a amin'ny tohan'ny fiainantsika rehetrarehetra mba hiaina araka ny tenin'Andriamanitra. Saorana ny tompo ny fahasoavany ny famindrapony mbola omenan'izao tombonandro izao ary misaotra antsika tsirairay avy ihany koa mahatsiaro ambavaka anay sy ny mpiara-miasa rehetra ao ambadika ao amin'izao asa izay napetraky ny tompo tanterahany izao. Misaotra mahatsiaro ambavaka, misaotra ihany koa amin'ny fanohanana ny asa amin'ny lafiny maro samihafa, amin'ny lafiny endriny maro samihafa. Saorana antsika tsirairay avy zany ny voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany ary izy ilay nanomboka asa tsara ao anatsika no tanteraka izany hatramin'ny farany ary isika tsirairay avy dia mbola azoto ho amin'ny asa tsara rehetra satria fantatsika fa tsy foana ny fikelezantsika aina ao amin'ny Kristy Tompo. Androany dia hiteny aminao indray ny Tompo androany anamafiorona ny finoana ary ty teny zarainy ity dia ho an'ny tsirairay avy dia samy andray ny tandrifintsika zany. Na ity ho fampahafantarana, na ity ho famerenana, na ity fanamafisana orona antsika tsirairay avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Raisitsika avy hatrany ary ny ao amin'ny Timoty voalohany toko fahaenina. Timoty voalohany toko fahaenina, andininy fahatelo. Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema dia ny any Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mieboebo foana izy ka tsy mahalala na inona fa adala amin'ny fiadikevitra sy ny fiaditeny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiaindratsy, fifandirana lalandava, fanaon'ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana manao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ho fahazahoan-javatra. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra omban'ny fianinana fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika sady hita fa tsy hatondra na inona hiala fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany ary izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fantrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra koa ny sasany izay fatra pitady zany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelobe. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mandosira izany zavatra zany ka miezah mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, miadiny ady tsara ny finoana, azony ny fiainana mandrakizay fa ho amin'izany no ny antsonanao koa sy nanaonaovana izao fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Amen. Fampianarana tsisy kilema, ny teny tsisy kilema. Ny teny tsisy kilema dia mitarika antsika ho amin'ny famonjena ary io afatra teny tsisy kilema io no mitondra antsika tsy hanatsiny amam-pondro amin'ny andro fiverenan'i Jesosy Kristy satria manino mifantoka amin'i Jesosy Kristy io, mifantoka amin'ny famelan-keloka io, vokatry ny fibebahana, vokatry ny finoanan'i Jesosy Kristy ary mifantoka amin'ny fahazoana hery avy amin'ny ilatsahan'ny fanamasina mba andehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra misy amin'izao vaninandro iainantsika izao dia be dia be ny fampianarana izay mivoana tsy mifantoka amin'ny azo fijalian'i Jesosy Kristy sy Jesosy Kristy fa mifantoka amin'ny vola sy ny arena. Mazava be nefa ny tenin'ny mpampianatra Jesosy Kristy izay ny teny hoe tsy mahay manompo tompo roa ny olona fa na ny anankiray ny tiany na ny anankiray ny hoalany. Tsy mahay manompo tompo roa ny olona fa raha ihany ny tena tompony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ny mampalahelo amin'izao vaninandro iainantsika izao dia mamona ny toriana.
ny mpitory filazantsara ny ankamarony na amin'ny tele na amin'ny radio na toerana mivantana na eny an-dalana ny ankamarony misy ihany ny vary rehefa miteny hoe vary zany de le tena izy lay tena avy amin'ny fanamasina lay manambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahitsina amin'ny fahamarinana tsy ho amin'ny fitadiavam-bola fa vitsy fa ny ankamarony dia mifantoka amin'ny mamona. Iza moa le mamona? Inona le mamona? Le mamona dia Andriamanitra ny vola. Andriamanitra ny vola dia zay nefa ny zavatra voizina amin'izao fotoana. Ry lehilahin'Andriamanitra, vehivavin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, ianao kristianina, mifantoka amin'inona ny filazantsara torianao, mifantoka amin'inona ny filazantsara enoinao, inona ny fiantraikan'izany, mitondra makaizy zany. Fa raha ohatra ka filazantsara, toriteny, fampianarana, mifantoka amin'ny vola, ny fomba ahazoana vola, mifantoka amin'ny arena, mifantoka amin'ny trano, mifantoka amin'ny fiara, mifantoka amin'ny zavatry ny tany, dia mamela ilaza aminao. Fa tsy tondranao makany an-danitra zany. Tsy tondranao ho amin'ny fiainana mandrakizay zany. Tondranao any amin'ny fahaverezana zany. Izany le fampianarana mifanohitra amin'ny filazantsara an' Jesosy Kristy. Izay mifantoka amin'ny vola sy ny arena. Fampianarana izay tsy zany le fampianarana teny tsisy kileme. Averiko tsara ty teny ty eo amin'ny 7. Fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo zao isika. Sady hita fa tsy hatondra na inona hiala. Marina ne zany teny zany tonga teto tany ianao tsisy ninona netinao teto, nitanjaka ianao tonga teto. Ary hiala eto ianao dia hitanjaka ihany koa. Fonosina lamba ianao moa rehefa tonga ny fotoana izay ialanao eto tany. Fa tsy hatondra ianao na tapa-panjaitra ara, tsy hatondra ianao na araim-bilanja ara. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Mazava tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto hoe raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Dia ampitandremany amin'izay izay tanan-karena dia maninona? Latsaka amin'ny fakapanahy. Misy fakapanahy. Fantrika filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ho amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Lozane zany. Lozane zany. Mampalahelo nefa zavatra toriana dia mamporisika anao anana. Zay le izy. Mamporisika anao anangona. Mamporisika anao anambe. Voalazany tenin'Andriamanitra ato mihitsy hoe fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Ka ny sasany izay fatra mpitady zany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindona ny tenany tamin'ny ala elobe. Izany hoe io tsy miankina amin'ny sandany tsy miankina amin'ny abetsany fa nabetsaka io na kely le toepo mihitsy ny manahoana. Fa ny zavatra misy amin'ny akapobeany dia zao, raha ao anatin'ny fitiavam-bola ny olona dia manaraka ho azy ny fitiavana voninahitra, ary manaraka ho azy ny fijangajangana, ny famitahana ny vady, mandeha miaraka ireo. Mikikika mihitsy zay eto amin'ity fandaharana miomana eo amin'Andriamanitra ao ty mba tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny kristianina, ary tsy atao fitadiavam-bola ny filazantsara, fa mitondra antsika any amin'ny fahaverezana zany. Marina fa ilaina ny vola mba hivelomana amin'izay fiainantsika isan'andro, amin'ny hoe sakafo, fitafiana, fianarana, zay charge rehetrarehetra. Fa tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsaintsika, tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-pontsika, fa mitarika antsika ho amin'ny fahaverezana zany. Zao ny tenenin'i Paoly ato amin'ny 7:7. Anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny zao mba tsy avonavona na atoky ny arena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika, mba hanao soa, mba hanan-karena amin'ny asa tsara, azoto manome sy miantra ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro avy izy mba hiazonana ny teny fiainana, ny tena fiainana. Raha miresaka an'ity tantara ity, raha miresaka an'ity filazantsara ity hoe tsisy kilema, tsy ao anaty fitiavam-bola sy ny sisa dia tsy maintsy miditra aty amin'ny Luka 12 aty. Efa henonao teto amin'ity miomany ity zany tenin'Andriamanitra zany ary raha mbola
misy koa ny fotoana ary raha zay nitaria fanamasina de tsy maintsy ho resahantsika ihany ato am'le Luka 12 le nisy an'le tantara tsy vakiko be tsony le izy fa lehibe nisy an'le tantaran'ilay olona anankiray izay navokatra be ny taniny de ozy izy hoe mahavokatra be ny tany koa inona no ataoko ozy izy a inona no ataoko a amoriko ny vokatro zay le fisainana inona no ataoko amoriko ny vokatro zao no voasoratra ary izy ny hevitra atao am-pony hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatro amoriko ny vokatro tany lehilahy anankiray manan-karena de hoy Jesosy hoe ry adala anio alina isorona aminao ny fanahinao zany hoe ny olana tsy tany am'le resaka fananana fa tany am'le toe-po sy tamin'ny hetsika natao raha mfandraisiko io ato am'le Timoty 1:4 teo de ny fananaran'i Paoly de ozy izy hoe anaro ny mpanan-karena mba tsy atokony arena miovaova mba tsy avonavona mba tsy eboebo ary tsy fikitra amin'ny arena fa atoky an'Andriamanitra de inona no atao raha manan-karena ianao raha manam-bola ianao raha manana fahasoavana ianao tam'izany de zao no ataony mba hanao soa mba azoto manome mba hiatra mba hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy mba hiazonany ny tena fiainana inona zany no tokony ataon'ity raha lehilahy mpanan-karena ity inona no ataoko izy amoriko ny vokatro de inona moa zavatra teneny tao zao no ataoko andravan-trano fitehirizako anao zay lehibebe koa ary ao no amoriko ny varoko rehetra sy ny fananako egoisma fitiavatena ny anazy ihany de inona le niteneniny fanahiko manana fananana be voatahiro amin'ny taona maro ianao mitsahara minana misotro mifalia zany hoe ho anazy foana afaka nataonge zany io hoe andeha hijeriny mantra hijeriny nona andeha hiatra andeha hanao asa fanasoavana andeha hanomea misy ny mpitory filazantsara misy ny mandeha missionnaire misy ny manao asa andeha hanohana an'le asa andeha hanome ho an'ny asan'Andriamanitra andeha hanohana ny mpanompin'Andriamanitra andeha hamafi aho mifatsaka ny lanitra mba hanaparitahana nyity filazantsara ity mba hatonga ny olona iova azo ny famonjena izy moa tsy nahazo ny filazantsara tsy nahazo ny famonjena tsy ao am'sainy zany fa ho anao izay mpino izay zanak'Andriamanitra move ao am-poko move ao an-tsaiko move tery am-panana ato anatiko hoe tsy amoro ny vokatro ho anahy de ho tehiriziko ato anatiko de hiandry ho avy amin'ny ho avy rehetrarehetra hoe minana mitsara mifalia sa move ao anatsika hoe no tahiny tompo nomeny tompo azao zao nasoaviny tompo any amin'ny resaka arabola andeha ho toanako ny asan'Andriamanitra andeha ho toanako ny fitoriana zay atao zatsy andeha ho toanako le mpanompon'Andriamanitra zaozao andeha anome ho an'ny kamboty andeha hanome amatra andeha ampitonatera izany ene ny filazantsara raha nahazo maimaim-pona ianao hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Deutéronomia any hoe tsy noho ny ary ny fahaizanao io na noho ny herinao na noho ny tanjakao fa zao fahasoavana nomenanao zany ary fahasoavan'Andriamanitra matozao atsika fa Andriamanitra no mitasy mamindra fo fa tena zay ny tokony ho toe-po ananatsika raha nahazo fanomezam-pahasoavana any amin'io sika fa izao ny any filazantsara zay nylazainy Jesosy tamiko raha voasoratra atao anatin'ny Baiboly de mifantoka amin'ny Jesosy Kristy zany ry havana ny any filazantsara zay voasoratra atao anatin'ny tenin'Andriamanitra de izao mifantoka amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra inona ny toe-panaraka an'Andriamanitra ny fahamarinana ny fahintsina ny famondrapo ny fitiavana zay ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary ao anatin'izay hoe ny fitiavana any Jesosy Kristy mihitsy ary mifantoka amin'ny Jesosy ene no anafaka anao amin'ny ota-mangejanao Jesosy ene no anafaka anao amin'ny fandrika maro isan-karazany Jesosy ene no anafaka anao amin'ny fangejany nofo fangejany zao tontolo zao fangejany satany Jesosy ene no afaka anadio anao sy afaka amelany elokao fa tsy olombelona tsy mpanompon'Andriamanitra tsy toeram-pivavahana tsy anarana tokom-pivavahana fa hitokana ny mpamonjy ary tokana ny azon'ny olona famonjena lalana sy famarinana ary fiainana ary famonjena ao atsika de Jesosy Kristy mampalahelo am'izao fotoana fa tsy mifantoka amin'ny Jesosy seminaire anankiray resahana fotsiny azona vola ampiroboroboana afahana mampitombony vola nahitan'izany ve anao tao anatin'ny filazantsara Jesosy Kristy ilay maître ve nampianatra anao hoe ahoana ny azona vola ahoana ny ampitombona vola ahoana ny afahana miary ahoana ny afahana manana zao rehetrarehetra zao nahitan'izany ve anao ny maître ny teory an'izany nahitan'izany ve anao ny fiangonana voalohany
zay nisy Jakoba, ry Jauna, ry Petera. Nahita an'izany ve anao hoe nanao séminaire reo ka nifantoka taminy hoe amporoporona vola, azona vola, ahafahana miary, ahafahana manana zavatra rehetrarehetra. Nahita an'izany ve anao? Ka raha tsy nahita an'izany ianao, maninona an'izany no torinao? Maninona koa n'izany no henonao sy ny arahanao? Mitonanao any fahaveretsana zany. Nahita an'izany ve ianao tamin'ny Paoly ny toriteny ka ny teny nampirisika any amin'ny resaka hoe ahazo vola, ahazo orena, ahazo fananana be? Nahita ve ianao séminaire nataon'ny Paoly ka ny teny izy hoe resaka momba ny ahoana ny fomba azona vola, ahoana ny fomba hiarina be, ahoana ny fomba tena hoe ahafahanao manintona, ahafahanao mahazo ny arena? Lazaiko anao fa inspiration satanique zany. Averiko, inspiration satanique zany. Tsy avy amin'ny fanamasina zany, fa tsy nitory an'izany Jesosy Kristy, tsy nitory an'izany ny apôstôly rehetra, tsy nitory an'izany ny fiangonana voalohany, fa taty aoriana niala ny fanamasina, taty aoriana nekena ny ota, nekena ny fomba zao tontolo zao, nekena ny asan'ny nofo, dia naninona niala ny fanamasina. Rehefa miala ny fanamasina dia tsy mifantoka amin'ny Jesosy Kristy, tsy mifantoka amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, tsy mifantoka amin'ny fahamasinana sy ny tahotra an'Andriamanitra sy ny fahamarinana, fa mifantoka tamin'ny mamona. Ary rehefa mifantoka amin'ny mamona tsy ao Jesosy dia voatory zany rehetrarehetra zany. Manasa anao amin'ity androany ity, amin'izao arivarivo zao atokantrano ao nareo, amin'izao ianao any anaty fiara, ianao ao an-trano amin'izao fotoana izao, na maraina, na atoandro, na hariva, na eto Madagasikara, na Ampitan-dranomasina, inona ny filazantsara zay torinao? Na inona ny filazantsara zay raisinao? Manahoana ny fiainanao ny filazantsara? Ho amin'ny fitiavan-tena ve? Ho amin'ny fangorinanao an'ny tena fotsiny ve? Ho an'ny tena foana ve? Sa mizara ho an'ny hafa, mizara ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, mizara ho an'ny fitoriana filazantsara? Ny fitoriana zay ataonao ve? Mifantoka amin'ny vola, mifantoka amin'ny mamona, mifantoka amin'ny arena, ary mampirisika ny olona anakarena. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izay maika tahana-karena dia tafalatsaka ao anaty fankapanahy, ao anaty fandrika, nanindrona ny tenany, ary tena ao anatin'ny fahoriana be. Tahaka izany ry Ananiasy Safira noho ny fitiavam-bola dia nandainga maty teo eo. Tahaka izany Gehazi zay mpanompon'ny Elisa efa maimaimpona fitsaboana any Namana, fa dia nalaina ny vola dia hoy izy Elisa hoe anaraka anao ny abokan'ny Namana mandrapahafatanao sy ny taranako rehetra. Tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Zay ny filazantsara. Toe-panaraka an'Andriamanitra, fahamarinana, fahamasinana. Mandosira ianao raha resaka vola ny ao am-piangonanao. Mandosira ianao raha resaka vola sy fampiroboroboana vola sy resaka fahazona vola ny ao am-piangonanao. Mandosira dia mialata ao. Tokanao efitranonao mangangina ny tompondray hanoranao zay raha lasaina bavy zay fiangonana mitory ny filazantsara maro. Ho anao zay mitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy, aoka hifantoka amin'ny Jesosy Kristy ny filazantsaranao, ao amin'ny fanetretena, ao amin'ny fanompona ao anatin'ny fahamasinana, fa zay ny tena zava-dehibe. Manery anay ny anambaran'izany. Tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy. Ianao zay ao anatin'ny famozam-po, ao anatin'ny alahelo, ao anatin'ny atrotrano, zao no lazaiko anao, Jesosy mampitraka anao. Zao no lazaiko anao, ny herin'ny fanamasina mampijoro sy mampitoetra anao ndray. Jesosy hanome izay ilainao. Jesosy hanasitrana anao zay marary. Jesosy hampahiratra ny mason'ny jamba. Jesosy hanasitrana anao amin'izao ora sy fotoana itenenako anao zao, na aiza faritra misy marary aminao, apetrao eo ny tananao, dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanasitranana feno anao noho ny kapoka taminy teo amin'ny azo fijaliana, noho ny ratra zay ny aretany, noho ny raha zay nalatsany, dia ny dia kapoka taminy nazona fanasitranana, nitondra ny rofinao izy, tondra ny aretinao izy, na aiza faritra marary, inona marary anao, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana soamatsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny fonao zay malahelo, ny fonao zay maratra, atoloran'i Jesosy iny, izy no afaka nome fiadanana, fitsaharana ho anao. Izy niantoka ny momba anao ety an-tany amin'ny tsipriany rehetra mihitsy, ho an'ny vady aman-janakao, ho an'ny ankohonanao, ho an'ny fiainanao ray manontolo. Aza manany amin'izany ianao, aza sahirana any amin'izany ianao, mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny tahotra an'Andriamanitra, mandehana amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Jesosy Kristy ny banjino, Jesosy Kristy ny ataovy ivo ny fiainanao, lay maty ka natsangana tamaty, velona mandrakizay, mitondra anao amin'ny fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay omeny anao, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe omeny miaraka amin'izay maimaim-poana ny zavatra rehetra. Ho azy ny voninahitra, fiadanana, fitsarana ho amintsika tsirairay avy. Amen.